ते आपण फक्त ना आई
Zavatra niseho tetỳ tanimbary-mandrina teo zany aloha zany dia somary hoe misy fanehoan-kevitra kely naseho an'ny namana mpanao gazety satria tsy misy ny sommation na fampitandremana na fampilazana meloa ho an'ny mpanao gazety tamin'ny fanapoahana baolina mandatsan-dranomasy anatin'ny tanjona-filaminana tamin'ity atoandro ity zany dia naneho ny ampezerany zany ireo ilay mpanao gazety namana satria isan'ireo le hoe nanaovana herisetra ihany koa mpanao gazety zay fandraisana amin'izay no fanehoan-kevitra ankoatran'izay hevitra ihany koa ny mpanao gazety manoloana ny fisamborana olona anankiray izay miantsoantso hoe tsy tokony kasihan-tanana ny olona avoasambotra fahasamborina izy dia hoentina atao fanadihadiana na ny amin'ny toerana izay tokony hitondrana azy fa tsy sanatrin'izany anaovana herisetra ireo izay olona avoasambotra ihany koa dia izay moa zany ny zava-misy raha ny zava-nisy teo dia nisy andehanam-panao fihetsiketsehana niaraka tamin'ireo ilay mpampianatra ireo ilay mpianatra otrabo zany miala tetsy Mahamasina kanefa dia vao nitsidika izy ireo dia daroka bomba mandratsan-dranomasy no nitsena azy ireo dia mbola ao anatin'izay toetra raha zay zany ny aty amin'ny faritra tambarinandriana sy ny manodidina amin'izao fotoana izao.